manana 20 minitra be se dia anaraka oronan-tsara eto amin'ny Facebook na YouTube. Dia hiala voly kely sa te handitatra fahalala sa anovy am-panahy? Ndao hiaraka amin'ny mpanazavarany anaraka ny zanam-pandaharana mpanako. Tonga soa eto amin'ny fandaharana mpanako. Fahasalamindray mitafa aminareo amin'ity androany ity tanatin'ny fandaharana mpanako. Salama se ravaka. Salama rany. Miarahaba mijery rehetra. Ie, salama aby. Salama daholo eny atokantrano dia mba soa an'izay salama ihany kokoa. Dia manaova reto mafana fa amin'izao tena efa manomboka mangatsiaka. Fa nefa kosany ny eto amin'ny fandaharana dia ataontsika mafana foana. Sa ahoana reo rahalia? Samy mihitsy ahy e. Arao arany efa tsindrin-dona sahady izay hanolotra anareo ny zanam-pandaharana tony mazatra dia ireo aky ny volana be izay tena nanamarika ny fikambanantsika. Marobe ireo hetsika nisy tamin'ity volana ity fa sationany amin'ireo ndao arahantsika voalohany. Anisan'ny hetsika nanamarika ny volana ambony iny ny rantsary viavy mahefy izay notanterahana teny amin'ny tramboko-pirenena Anosy. Fotoana iray na ahafahana nampiranty ireo sary nanamarika eto anivon'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara, ireo lohahevim-panabeazana, ny tantaran'ny mpanazava ary ihany koa ireo filohan'ny fandimby. Izao hetsika izao moa dia tafiditra indrindra anatin'ny fankalazana ny faha-valopolo taona ny afo na ny sampanamena. Ny viavy mahefy ity moa zany dia fampiratina ny atao hoe ino zany mpanazava eto Madagasikara izany, fa ihany koa fampiratina ny zon'ny vehivavy sy ny andraikitra ny vehivavy ato anatin'ny fikambanana mpanazava fa ihany koa eny ivelany any fiarahamonina sy eto amin'ny ankoatr'izay dia nanamafiorina ny fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miombina antoka ny hetsika tahaka ny GIZ amin'ny alalan'ny tetikasa Women Empowerment for Resilient Rural ary ASPADI WIFOR. Teo ihany koa ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny alalan'ny talent-tranobokom-pirenena. Izay niarahana tamin'ny mpanazava izay nitoanany GIZ ranty hoe vehivavy mahefy ka zava-dehibe tokoa tirano ity satria mampafantatra ny ralendo izay tokony ho apetraka eto Madagasikara ho an'ny vehivavy satria ao anaty ny asan'ny tramboko-firenena ny fanaovana izay andraikitra. Panazava c'est mandato souriante et organisée. Lasy miamitombo, lasy fiofanana ho an'ireo filoha fifandraisana, jeune reporter ary mpitarika comité jeune avy amin'ireo faritra 4 manerana Madagasikara. Tao amin'ny Saint-Vert divin, lapan'ny teny tonga nofo Ambatobe Antananarivo no nantanterahana izany, nanomboka ny alakamisy 30 aprily hatramin'ny alahady 7 volana May 2024. Nanovo fahalalana sy tsaiky efa maro, ny fampizara fotoana mamy, ny tombo ny finamanana, ary mihoatra noho izany rehetra izany dia nitomby ihany koa ny ara-panahy. Mpianatra ny firenena rehetra, andeha zarao, trandrao, ampitomboy ary ampiaro izay voarain'izay ho an'ny ankizivavy sy ny tontolony, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Na hetsika karakarain'ny nasionaly na ny karakarain'ny faritany na ny karakarain'ny fivondronana dia samy natao antsika beazina avokoa. Afa mihitsy ny hoe eo se manatrika toy izay tantaraina sa ahoana hoe se?
samy mihitsy ry se amakizy vavy sy zatovy avy atsika dia ampianarina isika atoky tena ikolokolo ny maha-izy azy sy aneo ny maha-izy azy atsika andao ane Marika ity volanteny fantaterahana ny lalao teknika amin'ny vorokely teto anivon'ny faritany Mangoro Moramanga izay nototosana tao amin'ny CEG Morarankara izay nandraisany ireo beazina sampana mavo miisa 20 anjara no hevitra tamin'izany dia ny hoe miavao Nina ha princesse ha miaradi ha natomboka tamin'ny fifamoriana sy fananganan-tsaina ary mifampipovivahana ny tontolo andro rehefa izay ary dia raikitra ny lalao Nomboka ny tety ny royaume hitady vato majika hanarenana ny tontolo iainana ireto princesse marobe. Zava-misy teto dia fanatanterahana ny lalao teknika amin'ny vorokely ho anay faritany Mangoro Moramanga. Soratana tamin'izany ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro ary naseho tamin'ny alalan'ny royaume Disney. Chasse au trésor tezavinareo teo entina miaraka amin'ny soavaly. Rehefa avy ny teton'ny royaume maro samihafa sy nahangona ireo vato majika hanarenana ny tontolo iainana azy reto princesse reto dia nisy ny fionana tamin'ny mpanjaka teo ihany koa ny fiaraha-misakafo taminy mba hanehoana izany vato majika izay azony zareo izany mahafinaritra anie eo ihany koa ny filatroana ny fifankahafantarana tamin'ny mpanjaka ireo princesse marobe izay namita-iraka hitady ho vato majika. Nofaranana tamin'ny fizarana loka kosa ho an'ireo songadina ny lalao. Faly satria ny valy ezaka natao dia nahazo voalohany. Nena tanteraka tanatin'ny lalao sy nahafantarana ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fiovan'ny toetrandro. Mbola ezaka ny hanao tsaratsara kokoa ny any aminao. Mpanaraka ny fandaharana mpanako indray iza moa ny fanahy masina inona ny asany amintsika ary amin'ny fotoana inona isika mandray azy asany apôstôly toko voalohany andimy fahavalo fa azo ery ianareo mila tsahany fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko eto Jerosalema eran'ny Judea Samaria ary hatrany amin'ny ny fanahy masina dia Andriamanitra miasa ao anatintsika mampianatra antsika ny zavatra rehetra ny fanahy masina dia Andriamanitra mampianatra antsika ihany koa izay rehetra teny nataon'i Jesosy Kristy. Ny fanahy masina dia Andriamanitra mananatra antsika, mampianatra amin'ny sombivavy, mampahery ary mitady-dalana antsika marina rehetra hananantsika fiainana Kristy. Fa io fanahy masina ihany koa dia herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra miasa ao anatintsika izy io, mitarika antsika, maniraka antsika hijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy na iza misy antsika. Izay raha manao mpianatra amin'ny firenena rehetra araka ny tondrozotra antsika. Ny fanahy masina io dia niran'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tamin'ny andro Pentekosta nilatsaka tamin'ny mpino marobe. Fa izao sisay koa dia nandray ny fanahy masina teo amin'ny batisma. Dia mety zarse ny fiainonan'ny fanahy masina iasan'ny fanahy masina ary irahin'ny fanahy masina hanao mpianatra ny firenena rehetra. Rahasoa izay indray. Teny iray nefa feno mystera. Teny iray kanefa mandravona nofin'ireo zanalaina tera. Mpanazava-maitso iray Razayarsoga Sadoli manan-talenta manokana mikasika ny slam no vahiantsika androany. Eritaona izy izay no nisehatra tamin'izany ary avy amin'ny fivondronana hivato seranana vavahadin'ny lanitra izy. Hetsika iray tao am-piangonana no nanombohany ary tamin'ny mpanazava kosa no nahafahany mivelatra. Tsara foana araka ny fiteniny ny mianatra zava-baovao
dia iny no ahafahany se mahita ny talenta miafiny. Vao 15 taona izy izao dia efa mampita hafatra amin'ny alalan'ny slam. Nisan'ireo vehivavy tsy mba nanjaina hoe mananjo dia be loatra. Dia izao eza amin'izany no ahafahantsika hoe mivoatra dia malona ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny amin'ny vavy. Dia maro nefa ny anton'izany toy ny fomba mampanao laniandro sy ny tahantrano na koa ny tsy fisikinjolona sy ny vavy dia ny tsy fatatanterahana lalàna. Ho an'ny se kosa, raha te hisehatra eo amin'ny resaka slam ise dia ny asa soratra na ny asa fanoratana no entina hanombohana izany. Rehefa manao slam kosa dia zahana manabe sy mampita hafatra. Izay ary ny masaka azona tolotra sao efa mihoatra ny 12 minitra. Jereo ambany ny mialaka fahatsika mifandray ireto ny kokoa voaray hoy ando andia miary misy kokoa izy fanirina. Ianareo koa izay maniry ny anao kokoa ho an'ny faritany na ny fivondronana izay misy anareo dia alefaso ary aza misalasala mihitsy ny mandefa ny kokoa. Aza dininy manao like, j'adore, commenter, partager. Veloma Jalit, veloma daholo, ampanaky manaraka indray.